Mafy tokoa iny taona 2021 iny raha ny rafiny fahasalamana ny jerena fa indrindra no fisian'ny valanaretina COVID19. Coucou bison papa. Salut. Hoppa. Nahay teo ary izany valanaretina izany dia nanapa-kevitra izahay hanao vaksiny ny zanakay. Natao ohatra izahay tamin'ny voalohany ny hivoaka ny trano sao ahazo ilay valanaretina. Maro koa ireo ray aman-dreny hafa izay nieritreritra toy izany ka tsy nitondra ny zanany atao vaksiny. Manome tokony ny tobim-pahasalamana fa voaro amin'ny aretina izay rehefa tia satria efa nahazo fanampiana avy amin'ny UNICEF izy ireo hiadiana izany valanaretina izany. Dia miverina tsikelikely izahay nampanao vaksiny ny zanakay.